androany communauté musulmane sunnite Madagascar tonga eto Toamasina tonga anome fanampina ho an'ireo traboina tamin'ny cyclone Nava. Izany fanampina izany dia tanterana androany teto Toamasina izay nanampy tamin'izany dia ireo namantsika avy any Émirats Arabes Unis na ny Dubai no fahaizantsika azy bebe kokoa. Ka izao fanampina izao dia maro ireo nahazo tombotsoa amin'izany fa tsy vahoaka toy ny silamo fotsiny fa ireo fokontany maro samihafa koa dia nakana olona anatanterana an'izany fanampina izany araka ny hitantsika eto zao. Inona jiaby zany le fanampina natolotra inona jiaby? Ny fanampina izay natolotra ho an'ny vahoaka Toamasina androany dia misy ireo tôle zato izay nomena an'ireo vahoaka malagasy Toamasina, misy ihany koa zany hoe vary sy menaka sy savony sy zavatra ilaina andavanandro anampinan'izy ireo amin'ilay tsabona nandalo teto Toamasina izy. Mandeha ny resaka zao hoe izy koa fa misy olo manao zavatra ohatran'itony dia hoe misy ambady politika satria fifidianana fa ho avy. Dia ohatran'ny koa zany didy anankiray. Ny communauté musulmane sunnite dia fikambanana apolitika, zany hoe tsy manao politika fa izao zavatra izao dia fahatsapan'ny communauté musulmane tokony ataony ary andraikitrany satria anisan'ny asa lehibe ataon'izany communauté musulmane zany dia ny asa sosialy fanampinan'ireo namana miaina eto Madagasikara.